rehefa anao lehilahy lehibe any rehefa vola amty zay sujet rehefa zava-misy moa zany anao teny hoe Facebook zava-misy tamin'ny Facebook zany valio zany anao raha tsy nanao an'izany ohatra valio zany DG valio anao raha tsy nangataka an'izany arakita consommé iny satria phase administrative ndraiky phase comptable io samy manana zany ma avy any le principe sa procès-na finance publique mizara comptable ny anao efa vitainao daholo ny anao zany comptable nahita tsy nety de tsy naleka namoaka ho fa anao afaka magnazava io DG anao neny nanakagnaza teto agnazavany zany dafy mbola tsy afaka teneny DG afaka teneny DG tsy fiaranao io fiara miasy amy fiara-panjakana tsy mivoaka io raha ivoaka anao de asakasakao fa zao efa tsy mivoy vavady io tapitra tsy manam-potoana le ela be resana aminao de GNSM ny tena tompo koa amty andro fahenina ambe folo ny volana marsa enambiroapolo sy roa arivo misy taratasy daholo regny le raha niteny zama manoratra asaky fois raha ohatra izy niteny teo hoe mesi presse nanao ohatran'ity de manoratra za hoe sy tokony mesi presse mamoaka an'ity pour parallélisme d'effort université namoaka io lettre io de tokony université mamaly azy manana izy vraiment personnalité morale io de droit public université de izy zany habile mamoaka an'izany raha misy presse io tokony acte réglementaire na arrêté na raha ohatran'izany navoaka fa tsy zany ka tokony zany zany avoaka ny université fa tsy le hoe lettre ny raha de efa misoratako daholo zany de zay ary nalefako aminao sy nalefako amin'ny tany ny concerné azy zany anao moa nanaka an'zah eto obligé na tsy maintsy hiteny za de teneny afapo ianao mateny tomboky lasy toko vavy androany fa enina ambe folo volana mars enina ambiroapolo sy roa arivo amy sivy latsaka fefany zao de ambarako fa tsy mahazo mivoaka eto amin'ny ACM ny dafy teo aloha Rajonarvelo Brizola raha mivoaka eto izy no nihino zao hitenenany DG zany raha mbola miasa ianao tsy mivoaka eto manarak'izay lalàna ndresana reto daholo ny taratasy zay resaka hafa aorinan'izay tsy misy taratasy ary tsy misy profo de mitovy amin'ny tsy misy resaka 13e mois efa nisy taratasy nisy fiantsona tany ambony mitovy amin'ny tsy misy ka veriko fara monsieur Brizola samy lehilahy lehibe tsika manajanao tanteraka iveranao anaty birao de soniavinao ty passation pitson-valy no averiko fa zaho tant que tsy ara-dalàna monko za hisigneany fiara non tsy azafady DG zany mbola dafy mbola tsy teneko sécurité afaka teneny tsy mivoaka ianao afaka teneny voaka DG tsy fiaranao io fiara miasy amy fiara-panjakana tsy mivoaka io raha ivoaka ianao de asakasakao fa zao efa tsy mivoy vavady io tapitra tsy manam-potoana le ela be resana aminao anao neny tapitra misora tompo de makasina Atile menaka andare manala tasy manala mony manala tasy reta orkla azafady aloha azafady tena reraka misy manintsika anao fa zao aiza ihany le fanovanany resana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Teria taiza misy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao de atsangana vilara-pitso valio aloha raha tsinonako ay hitanao zany ianao ihany tena avaly azy ry namako ny tranom-pody ny vitany vava fanofanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavaozany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva Top Radio Fonafona fotoana mba elany sotrona rano kely koa iny zany sotrona kafe koa le teo iny de izy daholo zany be miray ny fandaratsika io efa misy antso voninao de andao ary anomboka am'izay tsika io miaraba tompoko salame manaonareo salame zany fahitsina sy fahaizana reo zany no fotra ivelona fahanananty prime ministre na azo fiofanana tany amy gendarmerie ity ampaopiazana ny fanavaozana entitra tsara aloha tenin'ilay filohan'ny fanavaozana ny republika nanolotra azy hoe tsy maintsy mahomby izy azany zandary zany
raha ny zavatra vita ny zavatra ainy a dia tokony aomby rehefatsiketo zany le bomba sy le colonel kely serasera reny nanimba endrika ny zandary reny fa ity zany no anjaran'le ty kosa mba apakatra an'izay na dia masy zandary tsony azy izy fa hoe olo fahitsiny ary mila an'izay fa dia mila mifahafahan'le politika ihany ko satria raha ny teny miara-maso koa mihaja be raha ny tinina mbola miandriandro koa hoe manoa mpanavozana fa tsy mahatatotato loatra kamelana azy hitantanany tanàna ka zany santionany fotsiny zany fa zay fahitsin'izay no tena ilainy zay dia hita hoe fa fanamby miandy amin'le colonel party moa zany dia ny hoe vitany ao anatin'ny 4 volana fotoana telo nena miaramina ny mpanombohana ny tena mpanavozana eko mamonoky izy amin'ny sehatra maro samihafa fa mbola tsy ampy reny ka dia tiry olony fahitsiny ity zany no anoy izay fa mba netinety natao fanenjehana ny dobaisy ny tary firongony zany ary mety karafitra tena izy vetivety moa zany satria efa lasaka ambany loatra sika sareo ny lokon'ny tanàna mahatsiravina fa dia inona fa dia miraha soa azy aomby dia mba olo ny fahitsina tokoa izy satria samy filina aray sy ny sisa manampahaizana daholo reo ary raha manampahaizana ao anatin'ny fahitsina dia irariana mba haomby misaotra anareo eny ary zay misy fomba fijery anankiray zany hoe ny fusible tsy ny roa misaoty zay fotsiny le izy zany hoe indray mandeha ihany ny fusible no misaoty ka zay ny atao hoe tena ity zany dia tena hoe tsy manana droit à l'erreur ozy izy ny dia ahoana indray le ray makabahana roa fiany manana eny aloha 203 mihitsy fa zao mantsy le hoe tena ao anatin'le tsika zao io a dia irosy makana raha hoe tena le tozoke lalatsaina sy sotoavana malagasy dia hoe ity herinandro ity a dia herinandro a amin'ny resaka hoe tombaovao malagasy ohatra zany koa raha hoe any amin'ny finoana silamo ny resaka ramadan zany zany hoe tena manana ny asany sy ny toerany lehibe zany amin'ny hananganan-javatra dia zany rehetrarehetra zany mifanojo mety tsy kisendrasendra koa zany ho ain'le ataontsika hoe mpijery sy ny mandala ny ataontsika hoe fomba mampanao nentin-drazana ao anatin'ny lisika dia miandritsika etsakely moa tsika mafa mametraka foana ny amin'ny hoe hatramin'ny roviana satria tokony tsy ho elo bezakazaka ny toera raha betsaka ny zavatra tsy maintsy fandraisana teo mikasika ny hoe fanarenana ny rava atao anarinan'ny fandalovan'ireo rivodoza anisan'izany moa n'ilay rivodoza gezany zay nandravarava tao Tomasina eo ihany koa ny takaitra mbola navelan'ny rivodoza fity zay talohany iny a namela avany amin'ny faritra afovoany andrefan'iny zany dia eo daholo ary ny tena zava-dehibe ihany koa dia hoe ny hamerenana ny fitokisan'ny mpiara-miombana bola sy ny ara-teknika mba hitoizana zany mba tsy isiny ataontsika hoe fandringana ao anatin'ny zavatra zay ho atao etsakilany etsy dia isan'ny asa maika moa zany zao ny handrafetana sy hanoloran'ny prime ministre io ny amin'ny hoe programa akapobean'ny fanjakana dia mandritran'izany ny fananganana ny gouvernement dia asa mandry ihany koa ny fantsina ny teti-bolam-panjakana na ny loi de finance rectificative raisina manalavitra kely hoany mihitsy aloha ifanaraka tsara ndao ary io mbola tsy tapa-kevitra izy zany azafady fa misitaka kely an'le onjam-peo anao raha zany tsy fandrenisana mihitsy inge izy ty nefa ianao dia hitanay fa mety manana hevitra tsara mety apita vaovao ihany koa mety maika be ao anatin'izany rehetrarehetra zany ndao za tsisy ary efa misy vononao izy izy ny teknisianina dia andao ary miaraba allo miaraba anareo miaraba ampiaino salama eny fomba fijery no ohatrany hoe irariana daholo izay zavatra mitanga misy fa za mahita fitondrana ramila moa zany zao mitsangana eto satria tsy maintsy manam-boninahitra na avy eo amin'ny manam-boninahitra ny sary izay miainga amin'ny tantana firenena amin'izao fotoana ny any tena mampalahelo anahy fotsiny dia izao marina hoe ny sosialy mbahoaka fa tena latsaka ambany dia ambany inona ny matoray tena zany balance mo commercial amin'izao tsy mipetraka an'izy ny antony miena vitam-bary fa ny sandanvola tsy manan-kery raha ohatra ka tsy mahazo aina mihitsy ny avy avy na miena raha ny vitam-bary dia fahantana ihany ny dikan'izany satria maninona vao miena vokatra azo amidy mivarotra be dia be vao maharaka ny sandanvola izay iainana amin'izao fotoana izao
karaha ohatra izany tsy misy fanamboarana fifidirana ny hoe ahoana ny momba ny ajanona vahoaka tombony amin'izany fitantanana diditako izay zavatra hitranga eto aloha e oadidin'izao fitondrana izao ve nanao an'izany sa adidin'ilay filoham-pirenena vao vita rehefa avy eo fa ity fampandehanana raha ty zany a dia eritreretina hoe mahitsy mahitsy nefa nisy akiko raha i prime ministre Batoandro ohatra tsy afaka nanohatra andratsovely zany izy tamin'isy teo amin'ny samitsony marina mety misy zavatra vitany agnamo fa tsy misy fiantraikany hoe taty amin'ny fiainam-bahoaka zany satria mipahantoerana be le fanfany ka ny azy zany ny zavatra dedasy dia hoe sosialy-bahoaka le vahoaka mijaly eo anatin'ny aretina mifitsavony mijary zany mikitik'aina na zay telona fanaraka ny fidiram-bolany olona fijaly iny zany eritrereto hoe zao zany ny commune tsy miasa akory ilay fampandehanana fanalana fafaky ny savozona eran'ny tanàna kinona moa zany miaina tsika sosialy-bahoaka ingay zany dia tenenina hoe dia isy ny vokatra ara-dalàna any amin'ny sosialy-bahoaka rimasoan'le fitondrana misy elo ohatrany hoe fanarenana ny tamatavy a tao anatin'ny cyclone zay namiala azy masina tahaka reny zany ny azakazaka tokony atao a miaza ny zavatra raha ninninona zavatra miaina tsy mandeha fa tsy mahazo aina ny ariary dia fanantrana ihany nyditran'izany zay fa misaotra eny ary mandray zavatra maromaro moa ny zavatra resahana eo fa mino sika fa tsy voana amin'ilay atotsika hoe lahara-pahamena enina zay nysoritana hatrany amin'ny volana oktobra tamin'ny prime ministre teo aloha ary isika ohatra ny somary ambinina rajao koa leo mazorivo rajaonary velo le teo dia ty zany zao rajaonary son zany hoe tena succession de rajao zany atao satsy izy miaraba tompoko salama salama tompoko salama resaka fandriampahalemana rangamba ho resahako kely ndao tokotany ambodrazana commune Fianararivo district na Tsimindran tao anatin'ny roa volana zay dia misy asanjola misesisesy tao anatin'ny roa volana ary ny tamin'ny sabotsy poalaty da nafatesana olona tena mampalahelo satria inona ny antony zao rehefa misy mpambolekazo na tsy haiko aty amin'ny akisairanenty rehefa nisy filoha-panjakana mandeha makany andrefanany amin'ny akisairaneny inozy ianao isaky ny fiolanana dia feno gendarme da be mihitsy ny terroriste fanalahelo tamin'ny alahady satria feno gendarme tamin'iny mba niantso gendarme le olona taty amin'ny fototany nambodraza adany ray lerangabo efa tsisy ninina tsony dia nalahelo satria nisy gendarme be da be amin'iny rehefa misy filoha-panjakana mandalo dia feno gendarme fa rehefa le vahoaka madinika mety tony mba miantso gendarme tsy tena malahelo ianao ontso mahita an'le gendarme be da be tsy tonga ara-potoana ka mba naovana antsoavo sy beana lasa misy aloha mba naovana antsoavo ray sy beana lasa misy ny be ny tanànany Fianararivo jereo manokana rangaly fokotany nambodrajana aloha fa tena mioro ny tanàna mba antsoavo reto raha mba azo atao dia mba mandraisinareo andraiky hatrany amin'ny sivy-pokotany mba raisiny andraikisareo aloha lasa mitaintaina ny eo amin'ny fokotany nambodrajana averiko indray mandeha fokotany ambodrazana commune Fianararivo districtna Tsimindran eny ary efa miatra manaina mihitsy le zavatra misy amin'izao fotoana zao miresaka tsy fandriampahalemana dia tafity zany tsy asitsika commentaire zany fa zany no ataontsika hoe isan'ny doléance na fitarainan'ny olona ary tsy amin'ny toeran'iny ihany fa saika faritra maro miresaka tsy fandriampahalemana io ary prime ministre no le PNU émo national ary dia isan'ny tompon'andraikitra voalohany mikasika ny fahalemana anaty nintsika fa dia ho tafiditra ao anatin'izany any amin'ny raikaraika ambe folo sasany ihany no anao karazana point de presse le premier ministre vaovao zany ao arin'ny fanondram-pitantanana zay fanaovany amin'ny premier ministre teo aloha Eritsalama Rajaonarivelo dia mino fa anakolazaina ny premier ministre vaovao mikasika an'izay asa maika zay ho ataon'izay mindao ary miarabandray ny antso manarakara
Allô miarabe tokony avy ty Ambomangakely ny aloha very kely le tolona na tonga an'izao fanendrena premier ministre ty amin'ny faran'izao misy nitarika bidon jaune hoe hiady amin'ny délestation nanao izy fa aveo izy nanao atsengofony izy naka an'le manga masaka de nidradratra le atoko hatrano zay fa manga masaka io mianjony anjerany tolona le atoko ny tolona tsy tafavoaka sady taona panao politika ka io panao politika io ohatra mandeha ny tolona de izy zany no mitondra tintoana an'le miaramila le izy fa izy aloha zany no mieritreto hoe aloha entina miaramila le zavatra fa rehefa izay miaramila no mitondra eo de hitanay ny anaovana anazy mitarika le bidon jaune nanaka le manga masaka naonga ny sasany tsy afaka ka vao andeha hiakatra izy mitambola izy tonga de nikapoka satria tsy mahay nanao atsengory le kely ireny nataony ambany de le ngezabe ny nataony ambony tonga de nidobotra rehefa nidobotra izy lasa am'izay mitolona ny mpitolona zany de natao hoe lavitry ny mpanao politika fa ny vahoaka ny mpanao politika nefa atao anatiny satria ny vahoaka ny mpanao politika daholo nanamafy teny indrindra reny tamin'ny hetsika fotsy reniza ny olona atao anatin'ny hetsika fotsy ny tena nanam-vahoaka vita ny tolona tonga ny Mikael président amin'izao fotoana nanavitra ny vahoaka metsika azy ny baolina any amin'ny baolina aza misy miveritra nanao ny tolona niza fa tsy navita ka tsy misy amin'ny président Mikael any amin'ny baolina zany telefona teto hoe d'accord ny baolina ma président fa any aminao hoe aza miandro baolina mitoto na akaza milalao vorona maty tiako tenenina le hoe ny tolona enao no navita eto saka zany etoka mpanetsetena mihitsy teto manko ny tolona mialaka velona sy mivorongona zay zany taterao mialaka velona sy mivorongona misy teto resaka tsy mila frantsay ie mety mbola afaka miverina ianao rehefa aveo fa rasoko zany de hoe afaka nataovy zany ahoana tokoa moa zany izy ary toko raha fahalamanana hoe application le article 54 raha de roatra raha nisolo-bavombaoka amin'ny tena oranga tonga de anao sady président chef du gouvernement tsy hofaritra anaty fa tsy voasoratra mazava zany tsy midika hoe tsy azo natao am'izay zany tonga de sady président sy ny chef du gouvernement tena mety ho afaka ho fipetraka zay andao za tsy izy tolokevitra azo atao koa zany anaty